tsy nakasitrahanao mihitsy izany nahitako an'ireny fatindra Jules reny fotsiny ohatra. Inona ny tiany lalazaina amin'izany? Any endrikendrika ala mba fero kely le vava. Tena sira fa rapitsony anatahany de efa James faly be aho maneno an'izany. Ny apellantsika sianao nintany farany tao anatiny tao. tsy tahaka ny ahoana ny aromotany. Ay ny alika romotra raka fa mbola maivana. Petratsara elazy jely sa. Petratsara elazy jely sa. Tany olona tsara. Elany tonga mila vaniny eto amiketo. Fa izy aloha tena atsoinao e. Imbalo? Tsy ato izy. Sady tsy mandeha koa ny telefoniny. Mety na tsy mety yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery noatrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery. Allô? Ahoana ara-pensa? Inona indray vaovao an'lany? Mbola misy momba mibaly foana ve? Ka tsy efa mikatra ary ve le tsisiko inona mbola mampiferitra ny lao? Fa izy ty zao miantso azy rovitra foana. Ny sipany? Ka inona ny mampiasa senany lahy am'se sipany? Izay le nolazainy lahy hoe saika ahodiny lahy. Avy aloha aloha tsy antso foana rehefa leo ve izy ty tsy hijanona. Aza miseho malala mininina fotsiny lahy dia ampy zay. Tany remo miresaka fotsiny amin'ny telefona dia hoe iafa-tsy hoe kôtikôtilina indray le sipa. Dia efa mitandrema hoa tsy ilaiko ny faneraserany lany zany vehivavy zany. Zay izy.
Zay a. Marita? Fa inona nataonao aty? Ino koa zao mampipanika Andrea fiana. Manahoana aloha. Fa tsy matadidy tsony koa nareo amin'izao. Tsy matadidy anao fa moa za dia mbola voatonona ny anaranao ihany. Fa ilay mahitanao mijajirika be eo mampagaga anahy. Tady any James sa io. Fa ilay ankizy tao amin'ny hôtel ny teny daholo tsy ahono ilay riko. Dia ilaiko mihitsy aloha manantona Andrea aty. Ie, na za koa ary ninge fa ela be tsy nahita ny James e. Sa ve? Grave be zany a. Fa taiza foana aloha ianao hatramin'izay e. Tsy nandalondalo mihitsy sady nefa tsy matadidy anahy tsony angambe. Eto koa moa mbola misy ny resantsika iny e. Tena tsy tadidiko. Fa ndrika ry vondana tantaraiko zavatra mahazo anahy. Tena malahelo ndre. Mba tantarao anao hoe zany mba alailovako anao. Ho aleoloha amin'izao e. No mba sekrehako. Ay. Tsy manina fandana any ambony any amin'ny resto miandry anazy fa izy tsy maintsy mandalo any rehefa tonga. Dia manina zao raha miaraka eto aloha tsika sindrika. Ka sao dia misy mahita eto indray tsika dia ampisy problème manako. Hatramin'izao iny problème io mbola tsy milamina ihany. Ianao marina moa nampanantena anao hoe hanafaka anahatra? Eny e, nampanantena an'izay fa James zany mbola tsy niresaka ninina tamindry mihitsy. Le hoe ianao migadra ve? Fa ngady tena zavatra grave be mihitsy ny nampigadra anao e. Zany ina atao mbola tsy nafako nandalindalo taty aloha e. Sady tsy afaka nanangom-bola mihitsy aho. Fa za matahotra indray fa za mbola vonona nafaka Andrea ato. Angataka anazy any ianao raha azoko tsara. Mody angatahako amin'ny pain James tsy ndry to dia iny tsika ny dily. Angataka tsisy vola. Sa nisy vola be nangononareo tany amponja tany? Io zany resaka izany ho andro volana. Tena marina. Endrikendrika na tonga anatany. Dia maniny ianao no mivoaka sahady. Dia fantatro zareo zany hoe endrikendrika ny nahazo anao dia izay nanafahany anao. Zavatra mahagaga anahy tsy afantara Andrea izany. Nefa James efa ohatra n'inona fisehovany milay eraky ny tanàna hoe raha tsy lery aho tsy tafavoaka tany. Ay James namoaka anao tany. Ie. Mba tsara fanazy tia namana koa izy zany raha zany. Vava fotsiny beda be nefa tsy hitako akory izay tika. Fa nalabaraka anany zany ny volany. Sady amin'izay zavatra tsisy dikany akory mba vitany dia zany ny sehova amin'ilay eraky ny tanàna. Liberté provisoire fotsiny ny azoko. Liberté provisoire? Raha azoko tsara nge zandro marija dia... Ie. Izay ao an-tsaindry izay mihitsy ny tena izy. Fa izao ny teneko andrery volana. Za manomboko izao. Nanao zavatra misongadina be amin'izay aho. Tsy hanaiky tsy nijindreny mpanana ohatr'izao tsony aho. Ny eto amin'ity tany tinga moro marija tsy izay manam-bola ihany ny tompony fahefana. Fa mivahaolana fotsiny miala lavitra an'izy ireny. Ataony tohatra fiakarana fotsiny konkonga avao mitakosokosona aminazy tsy manakambo eo e. Izay aloha dia marina. Fa za tena faya. Fa izay fotsiny teneniko indry. Tsy hanaiky tsy nijindreny mpanana ohatr'izao tsony aho. Za ngery volana mety higadra 10 taona maro e. Maninona? Zany ho fa ngady tena eloka be vava be zany. Leo hoe zany ho any. Fa izao fotsiny tadidindry aho. Tsy maintsy ataoko izay hanafahana Andrea ato. Efa higadra ihany tsinona. Sao dia mba hanaonao foana amin'izany ary ianao ry maritra. Tsy efa izay ve zavatra tadavindry e. Hoe afaka ato. Izay mihitsy moa zavatra dia daviko.
dia kalma fotsiny amin'ny fotoana tsy ampozindria verineto makandria fa nasisany fiarahambiny Pendana amin'izay arany amin'ny resto miandry ny James e. Tovolahy, avikely anao azafady aty amin'ny borako. Kely anao azafady. Inona moa ny tena zavatra niresahany lahy tamin'ny volana teo? Inona moa fa miresaka ohatran'olo rehetra ihany zaiko. Taoko ngamba fa tsy fadisoko izany sady zatsy nangelingelina anazy tamin'ny asana. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahany lahy miresaka aminy? Tsy mazava aminy? Ka tsy mazava aminy koa zany ilay tsy mazava aminao. Ay tsy fantatra lahy, tsy mazava amin'ny lahy. Zaho nely ty tsy zaza vao omaly, haiko ny asetroka sy ny tomandy. Ahoana moa no fomba nahalalany lahy ny volana? Tamin'izy niasa tao amin'ny restoko. Dia ahoana ny fomba natafiakatra ny lahy taty ambony taty? Satria tsy misy fotoana iresahany elabe any ambany any amin'ny resto. Sy aloha dia marina fa rehefa mifoty moa no mibaiko inona ny sakana. So iverany lafa ilarery ana ny ty azy dia mahita lalana. Matoa lala ty tafatsofoka ty ambony aty ao raha. Tsisy afa-tsy ny fitiavana tompoko. Za rehetra tsy lavaresaka amin'ny lahy. Tsoriko amin'ny lahy fotsiny dia zao. Volana tsy mahazo mivoaka ato amin'ity trano ty. Fa inona nataony bandiny aty? Mitady any James teo izy fa Raha ny fahitako azy aloha dia tena nama James mihitsy fa ny ataony ao amin'ny borao an-dadatoa tsy fantatra eo inona. Ie, izy aloha namany James e. Fa efa nahitanao nga iny? Zao reha vao nahita an'iniko. Fantatro fotsiny hoe iny le marija. Le namon'olona sady nangalatra tany androrona. Sady nigadra rehefa avy eo. Tsisy fantatro izany zavatra resahanao izany. Fa mifantatro fotsiny hoe efa nigadra izy, marina izany. Gadra izy e, tena ndositra zao dia tonga aty io. Maninona morintsika raha ohatra hoe miantso polisy hoe allo, misy olona gadra nandositra rangaha ty fa viva lay vao aty aminay aty. Gadra nandositra kosa ve izy minaly dia asa handehandeha amin'ny andro mazava ohatran'izao a? Miaro olon-dratsy hita zao fa gadra mandositra kosa. Tsy miditra amin'ny fiainan'olona lalina ohatran'izany a. Fa taiza nahitanao anazy? Io lasa la borao an-dadatoa io ko. Ka tratranao niresaka tamiko teto dia nataony niakatrano. Fa nga tena mifakahazo be mihitsy na resy mibandy iny. Misy zavatra tsy mazava. Izay aloha mifakahazo e. Sady Manina? izy koa nge ny teny hoe Teny hoe ahoana? Hoe izy hono tsy namono an'izany olona izany fa endrikendrika fotsiny nahazo anazy e. Dia mino an'izany ve ianao? Mpandoatra an'ireny ve? Eny esy. Za loatra nitady tsy ino anao izany e. Aiza ve rangako izay olona rehetrarehetra mifanerasera aminao dia ohatra ny jolam-boto, mpanao ratsy izany daholo. Tsy. Fa ahoana moa ny tenenanao hoe ny olona rehetrarehetra? Kaizako, mpamon'olona efa nigadra ry, mpangalatra zao rehetrarehetra zao mifanerasera daholo. Za koa zao mino fa mety ao aminao daholo ny fitoeram-bolan'olona rehetra izay nangalarany tany zao dia ao aminao daholo. Fo marijarery ve ranga ny olona hitanao fampiresaka taniko dia lazainao fa ny olona rehetrarehetra mifanerasera na dahalo daholo. Ka i James ka. James nga olona tsara. Eny e, tompo-tanàny reny moa zany ko inona ny afaka ataoko eo. Fa mpiara-mianatra aminay rehetra.
tsy izy zay tsy mahafantatra ditrany mibandy iny iko izana mihitsy tsy dirako lalina raha zay fiainany ihany fa zao ny teneniko anao Rinaly a tany ny azo fa sarotra mila fa reo olona reo nge tsy manao fitondrana olona ohatry ny anaovany anao zao ianao ary tena mbola nahazo tombony dia inona zao nytikan'izany valiteny zany tsy tiako ilay mitantara fiainan'olona amin'ny manodidina fa na za miresaka aminao io koa ary mba manana ny problèmako ay dia tsy azo tantaraina amin'ny olona zany tsy tia tantaraina fiainan'olona ihany koa dia raha ohatra ary hoe zany hoe imbalo indray zany no resaka ampidirina raha dia ahoana mbola tsy mahaliana ihany koa fa manino mbalo za zao mihitsy fa mbola tsy fantatry ny izao ny vaovao efa hita le olona namono ny dadanay zany sady mpampiororo be ka le olona ny tena mpamono olona be tsara kosa zaniko eko tamin'ny oviana hono tamin'ny terinandro ity efa fantatry ny koa hoe nisy olona maty ihany koa tany amin'ny toby tany tamin'ny fotoana io ie zay indray aloha efa nitantaray mbaly taminay tena maharaka indri raha izany ka dia fantatry indri hoe izy le olona mpamono olona any zay indray mbola tsy nitenenina fa maninona za aloha tena tsy nino sady tena ohatra tsy manaiky ny eritreritro hoe olona fantatro le olona mpamono olona tany fa za tena raha tsy nazavaina tamiko tamin'ny atsipiriany le izy ndresahana tamiko tsara tena nazava tsara tena tsy nino aho hoe imbalo ve dia vita mono olona mbalo eno aza miteniteny foana ianao Rinaly mbalo ve dia vitan'izany koa miteniteny foana satria nandratranao ny filazana hoe mbalo mpamono olona ka tsy olomeloko izy izao ny teneniko anao fezo mivavanao sao dia hanenenanao indray andro any tsy afaka feheziko sady ina koa ny arovandrian'iny olona ina sa misy zavatra niarahanareo tany dia indri miaroaro azy eo ina moa ny tokony arovako anao azy fa zao aleo Andriamanitra ny amaly an'izay raha tsy nataony zao kosa aloha ry volana indri ataon'ny toeram-piasana tsy mivoakato tsisy ninona fantatry indri any ivelany any na ny kely arany eo indri sy mahafantampatatra io fa zao nataovy ao an-tsay indri fa imbalombalo io iny rehefa tafavoaka amin'ny figadrany eo tsy maintsy maty nararina ary tena rahako hatramin'ny fara mihitsy ny fofony ainy Naly mba ihany fa tsy aza mba manao an'izany hoe raha mbola imbalombalo narovanao za mahantokantonay ianao fa za zany efa zay dia zay tsy maintsy hamaly faty Naly zay mihitsy ary nitiavako anazy endry izy nidika an'izaniko sady sora fa sepatsenidina mihitsy izy anaty tokantrano dia izay koa nareo ataoko anareo satria nareo mba tony ray aman-dreniny any angataka anazy ho vady maninona zaniko tsy fadisoko mihitsy mangataka anazy ho vadiko ny alika ary ty angatahana tsy heverina le ty fa vitavita morary ty raharaha ty fa ina moa zany ny tokony mbola ataoko kokoatra izay raha mise fa nga moa tsy nyresahany any lahy fa manifanotrosany eny ny antony esany aty amiko ato fa tsy fanapotsy loatra ny kisoa raha mise sao de mba tafahoatra loatra za mivavanareo zany zany ny zava-misy mialatsina aryko tsy napoziko hoe rehefa manana trosa aminareo zany le olona dia tsy mananjoho tiavina ntsony inona ko mba tia ny lalazena amin'izany tsy mahazo mivoaka ny tokoa nambaravarako olo ty volana raha tsy tapitra voalohany dolo ny trosany rehetrarehetra everan'ilay ty fa tsy ny helipoko nga ny lamina zaona zany mba azo ny lava aloha zany azoko tsara mihitsy ka fa tenonaro hoe ohatrino zany voly zany
Ray ataon'lay inona diranylahy am'izay fiprivean'olona tsy kreako olo ty zany a. Aiza kosa raha misia fininana ray amin'ny fomba ahoana moa mananaporofoko amin'ny volana hoe tena tianazy marina raha tsy vonina iaresaka mangidy tsy mavesatra zay roa ary tsy mampaninana mihitsy ny andohan'izany volo zany. tsy mampaninana lany andohan'le vola fa mba manana 4 million mola am'izay mba tahirikeliny lany zay lafatritran'olo loatra ny le tsy ny avitandohan'izany ary lasa la mandeha kely lalana zorona ampanajany any ny resako aminao raha mise tsisy raharaiko an'izany ty tsy mba hinarany la rebirebena sy mba ampiresahan'lay eto sady tsy mandrebireby any tsy mampiresaka anao fa olombelona ohatrantsika amin'ny volana mananjoho tiavony iny. ay volana mihitsy zany nampirisika an'la raha azoko tsara raso azy volana fa ahoany aza ampidirina amin'izany resaka zany izy. ay ka mandeha nare la mandeha sa itsoko sécurité aza misehirina amin'izany raha misia ka mandeha nare ia andeha mihitsy aka tena andeha mihitsy ara vitanao hoe tsy miendrika le kalaty mbo enaralanaovana farateny io sady tsy farateny tsy voalohateny fa zao ny ana ny hevitro a rehefa tsy andray ny aja omeko anao ianao matony ray aman-dreniny ianao aleo amin'ny tena ray aman-drenina mangataka anazy vady lasa la mandeha lasa la tsoko volana volana volana. Manao andry salama tsara. Misy vaovao anga amin'ny antso. Ay ve misaotra kitsy nanadino a. Aiza koky de hoe tsy malahelo a. Isaky de avarinana eo a. Tena efa ely izy zay tsy nandalo tsony a. Eno a. Na za koa zange mba lasa saina hoe mba lasaizy izy. Zano a. Kiraha tsy zazakely ako asaindry jerijerena. Ono a. Fangandry tsy miantso azy tsony koa nefa. Zandry ve? Ary sao dia mba tsy antsony kosa ary izy. Fa nanino? Ay ve? Dia ahoana ny ataondry ihany? Atakalambary zany ny zavatra rehetra. Fa ahoana kosa moa zany tsy ho ty? Tena fantatro tsara mihitsy hoe ty ambalindry.
ary telepanty teo iny. Tsy ban'izany iny fa dadatolo nahita azy teo fotsiny le zareo nresaka teo dia izy ny teny nandainga iny hoe olona te-haka vady amin'ny volana. Fa fantatry lahy zany iny. Fa tsy iny ve le hoe Marijy namany James anisan'le gangisan'le nanafika tany amin'ny toby. Marina vely ty iny ve le Marijy? Ary ahoana tsy nataniko ny anarany teo raha izany. Ohatra hoe olona makatao trano fery dadatoa dia tsy hiteny hoe izao ny anarako. Eny na dia tsy manontany ary dadatoa. Tena olona tsy milamina iny le ty. Ary zay mihitsy aho vao tena mino hoe misy mifandrikirikina ka hoana fotsiny arany tsy nanontany ny anarany teo ka. Fa tsisy ninona banga nefa ao an-tranao. Andraso aloha mbola tsy nijery aloha e. Mahagaga koa anie hoe inona mahatonga ny James amin'ny namana amin'ny olona jiolahy ohatran'ireny eny ary sao dia misy antony kosa ary ny dia davalery an James e. Ka i James rehefa oviana ve tsy noditatiako fa tsy mba hafahafa ny dadatoa ve fa maniny ny olona iny ny tsy hanam-pigadrana fa tonga aty. Ahoana tokoa moa le tsy nampivoaka n'iny tany am-pigadrana. Ka izay mihitsy le mahagaga zao. Misy zavatra tsy mazava zany nefa ny midely ery tamin'ireny fotoana ireny. Ka mety reare amintsika izy mety tsy haiko te izesty hoe tsisy dikany aminy tsika. Tsy haiko mety olona mahitahita koa izy ko. Jolamboto kely ohatry hoe ahitahita amin'inona. Mety mba misy aton-javatra fotsiny hoe nitedavany any James tsy fantatro. Ka mahagagara dia zao i James zao tatoato dia tsy mba mody aty izany mihitsy. Dadatoa nefa ty tena ohatrany hoe tsisy hitraraha iny dadatoa sy James zany ko. Ka inona ary moa le tsy ny ataoko zay ny fantatry ny dala fa mety dia manaraka ambokony fotsiny ahako. So ihany aleto fa mba nisy any lamba tsetitsetika kely eto amiko tsy indraindray eto marina tena endry le tsy lahy marina endry mihitsy lahy sambatra reny lamana any lahy mba tena hoana reny tena mba fomba nitezany any lahy ty efa ineniko nampitondra hafatra hoe misaotra betsaka indrindra hono tamin'ny sorehetra vitanao taminay. Tsy sorana letsy atety tsy maintsy nataoko zany ny adidony tsy han'olon-dratsy fa andratsara ratsara zaky nadatokoa zany dia nanontany koa izy hoe dia tena imbaly ve hono na vita namono any dada tena navandoza ohatran'ireny fa tena tsy mety mino ane izy fa nga kosa dia tsy nazavainy latsara taminy ka. Tena efa nanazava tena amin'ny atsipria mihitsy eny nino kely any izy fa ohatrany hoe mitady porofo misimisy kokoa nga maraha fahitako azy. Ny olona ohatrandram-balo reny aneletsika tsy olona tsy miaminy mahalay fonosana ohatran'ny farala ty nefa lazaiko eo an'lany ny talany tena nahazo tombontsobetsaka mihitsy tato amin'ny toeram-piasako. Zany ve? Tamin'ny dalany ala teo ary lazaiko an'lahy fa mbola meko seky tena vola be mihitsy fa saingy zao hoe adalam-bola letsy tena na adalam-bola dia manono fony mamon'olona mbola mitady le bebe kokoa hatrany. Tena marina mihitsy ny zaniko mahifando tsy mba mieritreritra zay hafarana zay le tsa indre tsara ilahy fa lazaiko an'lahy mihitsy raha indry tsara ilahy hitany lany tena soa azo ny lany ty lo ataovy argent de poche ny lany. Tena misaotra indrindra dadatoa tena mankasitraka
tsy sorana letsy fa masova. Ie dia neny koa mbola nampitondra hafatra hoe la velona ony ianao dia tongava amin'izay tanjona tena irianao indrindra. Letsa tsisy sorana le roa, tsisy sorana. Ia dia misaotra betsaka anazy ko raha zay zavatra irariny. Fa tena mba misy mpiany kosa aloha ny kambotsy ny mpitondra tena raha ohatra hoe ohatranao zao daholo ny mpivavaka rehetrarehetra. Zay kosa aloha hoe zay marina misy zay telona zay fa tsy ny mpivavaka rehetrarehetra koa dia tsinjolona toly a. Misy arina sasany dia tonga amin'le fiteneny hoe ataovy lava be mivavaka e, indrasana vary masaka. Dia tena misy olona manao an'izany tokoa ve? Ohatray ireo masoko roa ireo mihitsy ny mahita masoko ray e. Dada tokoa mahafome. Tananao mandeha. Bawa ianao sao dia tsy fonjeo eo. Bandy vera aloha rehefa manana sa ina didretsona alika. Pisomana alika Até mandeha no ar. Ary ataoko mahita Tsisy fampilareto na azo fampiaina na ohatra izao. Tepolo maso fampiny amin'izao fa tsy sa aleko maty. Tenena ihany eo fa say fa le amin'iny. Atongerim-bary tsisy zavatra tsy fantatro izany na tantara tsara, tantara ratsy, be da be. Hoe ohatry ny mitenteny foana e, fa inao any ataonao aty? Nafara ny patron fotsiny dia tonga atika. Izany Fa ahoana? misy resaka tiako resahana anao. Minao fa mbola tadidinao foana na dia efa ela be ary tsika tsy nione. Za koa range misy resaka be dia be tiako atao anao. Ny tena tsara rehefa avy miresaka amin'ny patron avy eo dia mifampiresaka tsara sika. Way, tsy afaka miresaka aminao kay za. Za be dia raha vao miresaka amin'olona aty fa sady patron koa izay efa ho avy. Nanafatra manko izy hoe hivoaka vetivety dia ataovy miandro ao izay olona mitady anazy, mety ianao angamba izany. Raha izany indray nge afaka mifanao fotoana indray tsika ohatra hoe any ivelany any. Hitanao, ty numéro-ako dia atsoy alohan'ny ho avy aty ianao. Be da be mihitsy ny zavatra tiako resahana anao.
tena mahalasa saina ambalo ny ity dia izao hoe mba iza loatra ary ny fianakaviany fa tena mbola tsy fantatro mihitsy ny hatramin'izao e. Fa ngahatra amin'izay nisamborana azy dia mbola tsy nisy na dia olona ray aza nitsidika sy namangy azy tao? Tsy nisy e. Izany any mahatonga mba manontany an'ilay e. Nareo lahy mantsy mba ohatrany mba tsara resaka ihaniko no. Eny e, miresaka ihany izay matetika fa tsisy resaka fianakaviana mihitsy. Fa inona ny diran'ilay resaka fianakaviany mbalo aloha e? Ohatrany halasa saina mantsy ilay izy dia manodidina ny asany a. Eny e, ny fiainany ray manontolo mihitsy e. Fiainany ray manontolo mihitsy. Satria mantsy izao matoly ery a mbola velona hatramin'izao dia misy mpiaro. Fa nga kosa moa ny olona rehefa migadra dadatoa dia tsy maintsy hoe tonga dia ho faty. Eny e, na tonga dia ho faty ary moa izy inona ny olana amin'izany, izany ary aveny tsara. Raha naraka an'izay delona izay moa letsika aninona. Fa ny tena marina dia izao, misy olona manara-maso akaiky an'ity afery ity mihitsy ao, ary tena tiako ho fantatra mihitsy olona io. Io olo ity mety presy kombakomba aminy a. Ary tena manaraka akaiky an'ity afery ity dadatoa zany a. Zany ity tsy maintsy mailo a. Fa ahoana nahafantarany dadatoa an'izany aloha Za le ty efa ela netezana. Raha vao mikasikasika manodidina ny orony asako sy ny asako, tsy maintsy fantarika amin'ny atipriany a. Tena mailo marony. Hoana raha James? Tena niveriko fa le bandy iny la. Zay za koa lesy raha James le. Tena efa saika voadaro ka. Fa ahoana le? Le bandy le demi-frère-ko le cousine lisany iny. Tsy eo amin'ilay be ato amin'ny tanàna aty. Hay ve? Ka tsy za manko fa za misy de davako amin'ny patron de jereko midiny trano dia miandratra ny karainy tetako. Misy vaovao saika mola zaiko azy. Ka tsy ao le ry e. Fa le ry isa? Le ryko zany koa dia tsy azo ny le ty hoe raha bainy zany tenegniko zany. Olo tiry James, mba manaja ihany la ray aman-dreny. Ray aman-dreny nahitana masoandro lesika atao hoe le ry a le ry. Efa lehibe marina moa letsy nareo ko tsy haniratsiro ohatran'izany. Fa lehilahy lehibe ohatro hoe dia anao an'izany le tsy fihinana ary ty. Fihinana aloha le ahatongavany lahy ty. Anatra sermonina ho anahy. Sy raha James akory angah dia fa izany ve dia atao atezitra raha fa hifonana raha sanatrimba nisy mifandiso kely iny. Za koa ty vavako ty efa le zatra le mananatra olona ao amin'ny karera dia ohatrany tsy mety tsonika. Mba say ahay desy. Ndao mba asiana dombera kely aloha mba. Ndao tena tsy sahan'izany raha James. Hoe isotro ve? Tsy sahan'izany ako. Raha misy fofopofona alcool eo ka tonga eo patrotsy ngamba sy anaovany a. Tsy maninona lesy zany mba sady mandra-piandry anazy a. Kieka raha mandra-piandry azy nefa manomboka miakatra ny alcool ko efa mamo ako tsy very eo a. Tsy sahan'izany a. Dia inona ary zany le tena tandehan'lahy ty aloha? Misy resaka zay saika ataoko amin'ny patron. Tena zava-dehibe matoa miakatra tiako zany raha tsy tena zava-dehibe tsy mba miakatrakatra fahatany aty zany raha James. Fa zava-dehibe inona zany? Ka manahirana ihany inge raha James. Eny kanefa nareo mianaka ve moa tsy ray ihany fa mino fa mba alao atsika ihany ty raha James. Eno a, tovy ihany zany. Tsy zany fa any amin'ny karerano misy olona mivezivezy tsy fantatro tsony hoe inona ny tena ataony any. Tsy fantatro tsony zany na avany mbalo na mety mercenaire alefan'le riany mihitsy.
tena mety fianakaviany le ry zany a bandy fetsy be ne mibandy iny ka izay mihitsy ingeny mahatonga na tsy tena sura hoe avan'le ry ve le izy sa bandy mercenaire-ny rana any zay mampisalasala de aleoko mihitsy tonga de resana vatana ty amin'ny patron de zay ve niakarany lahaty maninona raha tsona amin'ny telefona zao zany de vita karaha vitana telefona nge zany de tonga de tany any any antso allo raha patron misy an'izao fa matoa zany makaty de hafa mihitsy le fanatry tava ty am'izay voalaza tsara daholo ny hevitrako sy ny zava-misy rehetra tany tena marina ihany aloha ny an'lay imbandy iny manko tena se tena fetsy be ary io a mety mitombonareo amin'ny lisany ao efa asiany le rian'io fandraisam-peo io enony ao daholo ny resaka lisany sy rabaina raha izany nge zany raha misy fandraisam-peo zany nge ao an-trano ao zany so ihany fa tsy de tena miteniteny zavatra be ao ka mety misy fakatsarika io nge zany eo de sady hita sary any mitratra feoko zay ka eny mety ihany ny an'lahy fa zaolo izy tena efa eo ihany zay miblème lisany ihany fa zaka ohatra manana blème kely zay mba tenenakeo andao mba hiaraka nalazy kely mba misotrosotro ka io ange tsy hoe zay zany mavoan'le tanora ty amin'ny lisany ety vo misy blème kely de misotrosotra mifokafoka de amirona zava-mahadomelona maro isan-karazany ty fa inona aloha le blème la mba tantarao hoe misy iny resaka sipa le izy zy moa zany vivavy foany fa ny sipa zay niaraka tamiko ohatra reny mazatra reny kôtikôtina maivana de ampisoniny de zaka fa kôtikôtina maivana ahoana aloha fa tsy azy fa nga ohatra mipokatsaka le izy ny hoe maivana ozy ala le ty lesy ohatra reny fatao reny de efa raikitra efa vita ny rehetrarehetra nateriko nody any aminy any atsa fa nanina le izy naterina nody ty vita ny ilaina azy de am'izao izy mifonina zay le tena blème lazay mifabikina hoana izy ohatra kony nataony la ve tsy hoainy la taranaka angely ty zany raha tokony hahafalika inona ny hoe olana am'izany le ty le tsy te mba isy antsy dady ala tata James moramora am'la fa tsy eo am'la hafa ihany le tsy ne hafa ihany zany ray aman-dreny zany ngely ty ry James mbola tsy te ho fatorana am'izany le zarapainza ohatra fa le izy ve aloha any lasa tsy any lahy ko inona ny hoe amatorana ny lahy am'izany tsy haiko tsona asako io anjara lalahy ihany ka mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety sy no fafinao no tsinjaina inja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao Jena tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao inja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao